Faly miarabantsika tsirairay avy indray hatratro alakamisy maraina fa 9 volana May izao misaotra an'Andriamanitra isika mbola men'ny fahasoavany sy ny famindram-pony hatrany alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia vavakisika. Ry Andriamanitra tsara indrezin'ny danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atra sy ny voninahitra misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao tombonandro izao indray ary andray ny toromarika avy aminao izay amin'ity maraina ity ka mety aizainao anokatra ny fomam-panahiny hafanay mandray izany anaran'i Jesosy amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe finoana manaty fiainana. Nalaina amin'ny Timoty voalohany toko faha 1:1-12 sy ny 2:12 manao hoe fa ianao kosa lelan'Andriamanitra mandosira an'izany zavatra izany ka mieza mitady fahamarinana toe-panahy araka an'Andriamanitra finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy miadia ny ady tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany ny antsoina anao koa sy nanaovanao an'ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Amen. Olona maro no mampianatra fa ny finoanan'i Jesosy irery ihany dia ampy izy azahoana famonjena. Inona nefa ambaran'ny fahamarinana? Maty ny finoana raha tsy misy asa hoy Jakoba. Tokony hiady ny ady tsara ny finoana isika ary azona ny fiainana mandrakizay andray ny azo fijaliana andany tena hiady amin'ny nofo ary hanaraka isan'andro dia tongotra ilay mpanavitra. Fahadisoana mampidi-doza ny fiheverana fa tsy misy n'inon'inona tokony hatao mba azahoana famonjena. Tokony hiara-miasa amin'ny lanitra isika misy azo fijaliana tokony ho lanjaina eo an-dalana. Misy manda izay tokony harodana vao tafiditra amin'ilay tanàna mandrakizay ary misy tohatra tokony hakarana vao ho tratra ilay vavahady-vadisoa. Ary rehefa mahatsapa ny tsy fahafahanao manoatra sy ny fahalemenao ianao ka mitalao fanampiana dia izy feo avy any an-danitra ho renao avy amin'ny rahony lanitra manao hoe aoka hifikitra amin'ny heriko ianao. Ny zava-manitona mifono fitaka miafina indrindra no ampiasain'ilay ratsy mba hamiliana ny fahatokin'ireo izay mahatoky amin'ny lanitra. Aoka nefa ahopantsika ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny herintsika rehetra dia ho voahary tsy ho latsaka ho mbadiky ny fandriky ny fahavalo isika. Izay asa mampahosa ny herim-batanao sy ny herin-tsainao dia mahatonga anao tsy ho vonona hanompo an'ilay mpamorona anao. Tokony ho amin'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra isika ary tsy mifampitondra afa-tsy amin'ny voninahiny ihany, tsy amin'ny fihinana sy ny fisotra ary ny hitafy araka ny sitrapony izay rehetra mahatsapa ny hevitry ny maha-kristianina dia hanao ny tenany ho afaka amin'ny zavatra rehetra izay mandemy sy mandoto fahazarana rehetra ato amin'ity fiainana ity dia ampifanarahany amin'ny fitakian'ny teny ny fahamarinana ary tsy iny fotsiny izy fa hiasa amin'ny tahotra sy hofitra mba hanatanterahany famonjen'ny tenany sady mitolona amin'ny famolavolana ny fo sy ny saina ho amin'ny fahamasinana hatrany. Dia izany tokoa ny herin'Andriamanitra ho lalantsika aoka ho tsarovintsika mandrakariva fa ny finoana tsy ara-nasa koa dia zava-poana ary ny fahatokitsika an'Andriamanitra izany finoana izany no manosika antsika handeha tahaka ny nandehanan'i Kristy ary hanao izay rehetra nandidiny antsika. Amen. Ianay tsara indrezin'ny danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany. Misaotra anao aoka ihany koa ny amin'ny fahamarinana izay menao anay. Kasitraka ny amin'ny teny fiainana mahatonga hery, mahatonga fanantenana, manitsy ihany koa ny amin'ny fiheverana diso ilalaka ndiso izay mety misy eo aminay mangataka ny fanahinao masina izay mba hampitoerinao mandrakariva amin'ny lalanao masina ary koa hitoetra mandrakariva amin'ny fahamarinanao. Aminaran'i Jesosy, amen.